Ny epistily faharoa nosoratan'i Petera. Ny andro farany. Petera faharoa toko voalohany. Fampidirana. Petera faharoa toko voalohany, ny andininy voalohany sy faharoa. Simona Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, mamanga izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andry amantsika sy mpamonjy. Hampitomboina ho anareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Ireo toetra tsara lehibe ananan'ny kristianina. Petera faharoa toko voalohany, ny andininy fahatelo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilainy antsoantsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo, rehefa afa nandositra ny fahalitona izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Koa noho izany dia manaova izay zotompo rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia manehoa fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panaraka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahanareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo izany zavatra izany, sady anananareo betsaka, dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy hahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa, dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra, sady nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mazotoa kokoa ry rahalahy hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo, dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay, izay any Jesosy Kristy, tompontsika sy mpamonjy antsika. Koa hazoto mandrakariva hampahatsiaro anareo ny amin'izany zavatra izany aho, na dia efa fantatrareo aza, ka efa naorina tsara amin'ny fahamarinana izay efa ao aminareo. Fa raha mbola eto amin'ity tranolay ity aho, dia ataoko fa mety ny ampifoa anareo amin'ny fampahatsiarovana anareo, satria fantatro fa ho avy tampoka ny hanesorana ny tranolaiko, dia toy ny nasehon'i Jesosy Kristy tompontsika tamiko koa. Fahatsiarovana ny niovan'i Jesosy tarehy. Petera faharoa toko voalohany, ny andininy 5:10 hatramin'ny 6:20. Ary dia hataoko izay zakako mba hisy hahatsiarovanareo zany zavatra izany mandrakariva rehefa maty aho. Fa tsy nanaraka izay anganongano no fironon'ny fahafetsen'ny sainy zahay, raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa efa hitany masinay ny fiandrianany. Fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy, raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feo nanao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako. Mateo 7:15. Ary renay io feo avy tany an-danitra io, raha niara-nipetraka taminy tany an-tendrombohitra masina izahay. Marina ny teny faminaniana. Petera faharoa toko voalohany, ny andininy 7:20 hatramin'ny 1:20. Ary manana ny teny faminaniana atao mafy orina kokoa isika, koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazava ny andro, ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany,
fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Jesús